Tao amin'ny gazety no nahafantarako amin'ny Masterimbo. Le tany aloha zany tonga dia tianay vao hitanay izy raha ny olona zany mbola niato varotra sy mbola tsy nahafantatra inona no tany ho alainy ny mivarotra dia fantatra hoe ity tany ity no alainay tao anatin'ilay izy. Nafinaritra tonga dia nazava ny condition napetraka amin'ny Masterimbo, ny communication koa nazava tsara, prévenant tsara ny Masterimbo raha amin'ny ankapobeny zany dia nafapo anay ny service ny Masterimbo. Faly sarotra mandainga aloha tena faly satria ny tena tsy hoe manana lova avy amin'ny ray aman-dreny akory fa mbola hoe eo am-pitadiavana mpiariana dia izao moa zao nahazo tany nahazo titre dia afaka mametraka lova ho an'ny zanaka ihany koa dia afaka manomboka projet amin'izay zany sao zay. Ny afatra aloha zany dia hoe aza mitady lavitra ho an'ny olona sy mbola tsy nahita fa Masterimbo manome toky satria tamin'ny anay zao nahazo facilité de paiement zay, ny tany tsy lafo nefa ilay izy tena atao hoe tsy lavitra ny ville ilay tany, nahafapo tsara ny rehetrarehetra dia izay no conseil-nay amin'ny olona hoe manantona Masterimbo.